Nony vondra mianjady amin'ireo vahoaka eny ambany tanàna amin'izao fotoam-pahavaratra izao nitondra fanampiana ho azy ireo ary ny fikambanana mouvement izy ireo moa izay nanambara fa eo anilan'ny vahoaka hatrany rehefa ao anatin'ny mavesatra tahaka izao raha antsika eto izao manaraka izao ny fanampanazavana makasika izay. Vahoaka miisa 2 arivo no notoloran'ny fikambanana mouvement ny mihetsika ny olona manana viana ho an'ny Madagasikara fanampiana ao anatin'izao vona mahazo ny mponina izao. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fiarabana ireo vahoaka nahatratra ny taona vaovao izao ny hetsika izay nataon'ny fikambanana. Tena tsy hainay ao anatin'ny fikambanana mouvement miara-iombana amin'ny vahoaka rehetra eto amin'ny tanàn'Antananarivo eto amin'ny Madagasikara ray manontolo amin'izao loza mianatra eto amin'ny firenena izao loza voajanahary izao ary mahatonga olana maro ara-piarahamonina mifahafatesana faravatrano faravampananana mifatapahany lalana ny fifamoivoizana izany hoe misy zavatra maro zany miatra amin'ny vahoaka ara-voajanahary nefa dia samy teny ahako fa olana izay anteraky ny fitantanana eo ihany loza voajanahary izay indraindray tsy haitoaina fa misy kosa andraikitra ny fitondram-panjakana andraikitra ny fitondra amin'ny fiahiana ny vahoaka amin'ny loza izay miatra aminy izay mampitondra ny fitondra noho izany izao zavatra misy mitranga amintsika izao sady mampalahelo amin'ny maha-olombelona sy ny fiarahamonina fa mampalahelo koa eo amin'ilay fifampitondràna eo amin'ny mitondra sy ny vahoaka eto izany dia misy zavatra ngeza be fiay ao amin'ny mihetsika ny olona manodina Madagasikara na mouvement tokony ho atao eto amin'ny firenena ity eo amin'ny lafiny ara-tsosialy satria dia vao miaro herinandro ny orana eto Madagasikara dia toy izao no mandoa ny vahoaka. Nahazo fanampiana manokana ny eny am-boriboritany voalohany izay tafiditra amin'ireo faritra osa sy mora andrairan'ny loza voajanahary sy ny fiakaran-drano. Voakasika tao anatin'ny fanampiana avokoa araka izany vokotany 470. Ny asa fitinjovana ireo mahantra moa no isan'ny lahara-pahamehan'ny mouvement nandritra izay nisiany fikambanana izay.